mbola anatin'ny fety-pirenena izay ihany moa eo ihany koa ity volana jona ity ankoatrany hoe mahafety-pirenena azy izay dia fetin'ny ankizy tsy nanadiny ireo ankizy sahirana avy eo anivon'ny fokontany ankoandrano atsinananary araka izany ny vondrona WM ao anatin'izao volana jona izao tahaka nisa taona ary dia arendrina sy body fotsy no natolotra izy ireo ireo ankizy misa 480 mianadahy latsaky ny fito taona izay ahiny ity vondrona ity teny antoerana moa iravakarandriamanalina sy mamy ra Samuely nahatsiaro ireo ankizy misa 480 iraikatra ny fito taona ahiny tanevany fokontany ankorondrano atsinanana ny vondrona WM ivondrona ny vondrona matv ny vondrona midi Madagasikara ary ny SNIC nanolotra arendrina sy body fotsy ho an'ireo ankizy sahirana tanevany fokontany ity vondrona ity androany izay nisoloany Ramatoa Juliana Andriambelo avy amin'ny vondrona midi Madagasikara sy Ramatoa Lorena Andriambelo avy amin'ny vondrona matv tena Tandremo so dia manitanareo satria manjarakareo izy manareo koa mafana miandro famagatsika hazavarotana ry azafady mazaka koa aveko zay hazavarotana misy ihany koa ny vary atoandro natolotra ireto ankizy reto androany efa fanao ny vondrona WM isa-taona ny hetsika fitsinjovana madinika tahaka izao ka isaky ny fety ny fahaleovantena sy ny fety ny farany taona no anaovana izany amin'ny andavanandro alatsinainy ka hatramin'ny zoma dia manolotra vary atoandro mba hanampiny ireo ankizy hitombo ara-dalàna ity vondrona WM ity. Isa-taona izy manao fanampiana dia 26 juin zao dia bodifotsy sy arendrina sakafo daholo zany ndro zany zary dia latsinainy manapapina amin'ny azoma manohana ny vondrona WM ny Rotary Club Almio ka tamin'ity taona ity dia vola mitetina €2 no natolotry ny Rotary Club Mio fa matsimbola azo moa taoriana ny opération Anana no tanterahana tamin'ny volana Desambra 13 teo. Hita taratra teto moa ny fisian'ny fiteny famaly eo amin'ny vondrona WM sy ny ankizy no tronony ireo ray aman-drenin'izy ireo izay noravahany mozika.